tanora aloha zany no hery lehibe anankiray izay afaka iarahana hoe mientana, afaka ampanatanterahana ny asa maro anatin'ny ady ny toetrandro. Fa ankoatran'izay ihany koa angambany eo amin'ny hoe toetran'ny tanora. Rehefa tanora antsika dia efa mba samy manofinofy daholo angambany hoe zany mba te hampandroso an'ity Madagasikara ity. Ny antsika atao moa zany dia misy karazany na antsika vatantenantsika samy irery na koa miaraka amin'ny hafa. Ny anisany mba tanora aloha zany dia izao. Ray aloha mamantatra an'ilay hoe inona avy ilay olana misy. Tena mamantatra anazy amin'ny hatsipriany kokoa. Ny afaka atao koa ankoatran'izay dia ny manatrika an'ireny karazana famelabelaran-kevitra sady hevitra misy ireny. Ary tsika koa mamaro anisy antsika izay ny tanora dia mbola afaka mandeha lavidavitra kokoa tsika anatin'ny filatsahana ny sitrapo. Ny ankoatran'izay ihany koa ny afaka ataontsika miaraka dia ny resaka fanosehana hevitra amin'ny alalan'ny aitaky na antsoina hoe plaidoyer. Rehefa maromaro isika afaka manolotra vahaolana ihany koa, tsy hoe miteny fotsiny hoe ity tsy mety, fa miteny koa hoe izao no mety ary afaka atao ary afaka mitondra an'izay feo izay eny amin'ny fanapa-kevitra politika isan'ambaratonga. Ny fivondronana sy ny fiarahamientana no afaka hanafaingana ny ady amin'ny fiovan'ny toetrandro sy ny fiarovana ny tontolo iainana ho antsika.